Ampifilinatra andriavana malala ny eonantsika toy izao fa mpizara Mofonaina ifampahelezantsika. Koa ao aminareo ny fahasoavana, famindram-po fiadanana, Afan'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Sabotsy 3 Febroary 2022. Ibanjenantsika aloha hevitra vaovao manao hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Andeha rederan'Andriamanitra isika. Eno ny lalako ry oloko, atongolany ny sofinareo amin'ny tenin'ny vavako. Ilo bava ilaza fanoharana aho, anonona teny sarim-pantarina fony taloha aho, izay efa rentsika sy fantatsika, ary nambara razantsika tamintsika. Dia tsy mba afenitsika amin'ny zanany, fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony. Fiderahan'i Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay famindram-pony. Amen.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra Andriamanitra fitiavana ianao ary mpanazavana ihany koa. Mankalaza sy miderame voninahitsy narinao masina izay. Tompo, mahatsiaro ny tenanay izay noho izany fa mpanota. Koa mandoaliko eo anatrehanao, miaiky mifahadisonay, mamindra fo aminay ary mamelahany erikay. Fanamasino, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao, ka namafisanay avozanay amin'ny finoananao Jesosy Kristy. Aminaranao Jesosy Kristy tomponay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ny teny ity ravana malala dia hitanao amin'ny epistily faharoa soratan Jaona. Jaona faharoa ka ny 9 ka hatramin'ny fahaenina novakina amintsika. Naran Jesosy. Izaho olona mamangy an'ny tompoko vavy voafedy sy ny zanany, izay tiako amin'ny fahamarinana, ary tsy izao ihany fa izay rehetra mahalala ny marina koa. Noho ny fahamarinana izay mitoetra anatintsika sady ho ato amintsika mandrakizay. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-pora ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Faly indrindra aho satria misy hitako zanakao sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka ny nandraisantsika didy tamin'iray. Ary mangataka aminao aho ankehitriny tompoko vavy, tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany dia aoka hifankatia isika. Azo ny fitiavana dia ny andehanantsika araka ny didiny. Izahony no didy tahaka ny efa renareo hatramin'ny taloha ihany dia ny fandehananareo aminy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana malala, ho aminao trano ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy mamonjy antsika. Ny finainareo antsika teo, Jaona faharoa, ny 9 ka hatramin'ny fahaenina. Maronareo mpampianatra sandoka dia mananatra Jaona eto, ny aretana amin'ny marina. Ka zava-dehibe ny fiainana amin'ny didi-pitiavana satria mampiavaka ny mpino izany. Mampiavaka ny mpino izany. Mandidy ny mpino hifankatia Jaona eto ry havana. Aoka hifankatia isika. Didi-pitiavana efa nomeny Jesosy Kristy ny mpianana izany. Ny olona milaza fa mpianatra Jesosy Kristy na dia tsy maintsy miaina ny didi-pitiavana. Olona efa tonga kristianina no anoratana. Olona misitraka amin'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Noho izany dia tokony hifankatia mandrakarivo isika. Nandray fahasoavan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy dia tokony hiaina amin'ny didi-pitiavana hatrany isika. Mitiavan'Andriamanitra misitraka ny fahasoavany sy famindram-pody ary noho izany miteza hifankatia mandrakarivo. Didi-pitiavana no mahampianatra. Zava-dehibe izany ry. Fa miaina ny didi-pitiavana koa ka mandeha araka an'Andriamanitra izany. Mandeha araka an'Andriamanitra. Andriamanitra no namonjy ny olona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana nampiavana ny olona tamin'Andriamanitra. Tarihina andeha amin'izany fahamarinana izany ny mpino. Ny olona marina dia ny maka tahaka ny toetran'ilay Andriamanitra marina. Mandeha araka izany ny lalàna ny zoan'Andriamanitra ny tika namonjy ny olona. Nitiavan'Andriamanitra ny olona nanao ahoana ny toetrany. Andriamanitra fitiavana dia tsy manavaka na iza na iza. Izany fomba nentin'Andriamanitra ny tia zanak'olombelona izany koa hitarihan'ny mpino hitia ny namany. Raisany ry havana dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho Mofonaina nomenao izay nananarany Jaona ny mpino tsy andray ny mpampianatra sandoka fa iainany didi-pitiavana izay mampiavaka ny olona ka andehanany araka an'Andriamanitra. Tompo, manao tena ho anao izay ary manavao izany koa. Miaraka aminao amin'ny androm-piainay rehetra dia io ny faharoatenanay ho anao. Tompo, vonjeo ny firenenay, hiasao ny nosinay. Io ireo manandraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranonao ireo marary. Amparezinao ireo manamanjo, anohanareo ireo zokiolona sy marefany koa. Ary amin'jenao ireo mahantra sy sahirana. Io ny asa sy ny fihazakazahanay, ny fianarana, ny fikasana tsara rehetra. Hivavaka ahy dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra ilay efa nitsangana tamin'ny maty ary nampianatra anay nivavaka manao hoe: Rainay ao izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy.
fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha isa fotoana riavina ny Sozana tolotra anao naran'i Jesosy Kristy. Ary ro fanantenana ny hameanareo ny fifaliana sy fiadana rehetra amin'ny finoanareo mba itomonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.